fa baolina kitra nivon'ny section Antananarivo renivohitra kosa indray izy ity dia niditra tamin'ny manasadalana teny amin'ny kianjana Larby omaly sabotsy ny sokajy 13 taona sy 14 taona ary ny 17 taona sy ny 18 taona amin'ny fedinany tompontakan'ny section Antananarivo renivohitra. Lalao anisan'ny niady sy nanamarika ny manasadala ny fedinany tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra taranja baolina kitra nataony sabotsy teo tetsy amin'ny kianjana Larby. Ny fihaonana teo amin'ny ekipan'ny LGK plus sy ny FFI ho an'ny sokajy 17 sy 18 taona. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny LGK plus ho mpandresy tao ry ny fandakana tiro but 10-3. Eny ambony isaraka ady sala samy tsy nisy ny toko moa no rotota tao anatin'ny fepitaona ara-dalàna. Ny aloha izay ho an'ny sokajy diviziona faharoa dia nahazo ny tapakila andehanana any amin'ny famaranana ihany koa ny ekipan'ny Aska ireto miakanjo mavo amin'ny sary reto rehefa nanamotsana ny ekipan'ny Kosfa Avenir de Betongolo tamin'ny 3-0. Nampitataina hatramin'ny farany ihany koa ny akatoko ny famaranana ho an'ny sokajy 13 sy 14 taona. Resy ny ekipan'ny Fossa Junior FC miakanjo manga amin'ny sary tamin'ny sarono iray tokoa mantsy ny ekipan'ny AS Jetmada. Samy nampiseho endri-dalao nafinaritra ireto zandrikely reto saingy nanatombo tamin'ny fampidiram-baolina fotsiny ny Fossa Junior FC. Toy izao kosa ireo vokatra hafa ho an'ny ampaifadalana ho an'ny sokajy 12 sy 12 taona dia resy ny ekipan'ny Étoile Filante tamin'ny satokana araina ohatra ny netfoot. Ho an'izay sokajy 12 sy 12 taona izay ihany dia taorin'ny fandakana tiro but nivoahan'ny ekipan'ny Saint-Michel ao mpandresy tamin'ny 4-3 nanoloana ny ekipan'ny 2e FC rehefa nisaraka ady sala samy tsy nisy ny tokony rototo nandritra ny fepitaona ara-dalàna. Ho an'ny sokajy 13 sy 14 taona ihany fa manasadalana kosa dia taorin'ny fandakana tiro but 9-5 no nahatafita ny ekipan'ny FFI tany amin'ny famaranana rehefa nandresy ny ekipan'ny GSM teo amin'izay akatoko ny famaranana ho an'ny 13 sy 14 taona izay. Ary farany ho an'ny ampaifadalana ho an'ny 15 sy 16 taona dia resy ny ekipan'ny Kosfa Avenir de Betongolo
tamin'ny saharonoray ny ekipan'ny 2M FC. Teo ihany koa no andresen'ny AGSAM tamin'ny saharono oatra ny ekipan'ny Hebaerna FC.